Femaho anao mandritra ty herinandro ty zazavavin-drano tantara no soratan'ny Rado Andriany ainy. Ireto avy no amilona ny tantara. Finaizy fahendrena raha herinambinina Miaraka tamin'ny rotsikavana. nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika fanamby nanatondosa Angolako ty. Tena zara raha nahazo azan-dranomasina androany. Masoandro anefa ty efa ilentika. Fa nahoana ary? Isan'andro ohatr'izao ilao feno ny sambo keliko. Aleo mamonjy vidiana fa raha pitsondray zany kely. Mamorona ve ny sofiko sa misy miantso ny anarako izany? Tena misy miantso mihitsy ny anarako ka. Dia iza nefa ranomasina midadasika ny tazako. So dia mba hitapiko ary za ty marina. Tena misy feo miantso ny anarako mihitsy izany. Tena mety lolo kosa angamba izany ka. Aleo vozona aingana ny lakana dia miala eto ka marina. Avy be tampoka teo ny orana. Mikotroka sy mitselatra koa ny andro. Fa aloha zinona ry ty manonja be ny ranomasina. Tena ilay vadika inge izany laka keliko izany. Ty trondro ve sa valeny mitsoraka teo iny. Tena ny rambony fotsiny ny hitako. Tsisy ny mihinana tazana koa moa amin'ity oram-baratra tiako. Mifofofo be ny rivotra. Tena izay indray ilay feo. Feo manako tsy fantatra hoe avaiza. Lolon-drano angamba izany ka. Oay, vonjeo hoe miainga ambony be ny lakana. Maty topany monja ambony be ny lakana. Vonjeo hoe Tojo. Afinina ity ty ataony lahy. Manao inona eto amin'ny tora-pasika eto lahy? Fa finna tokoa ty nataoko eto tsy azoko. Mamongaly ty lahy alina. Natory teto mantsy raha fahitako an'lahy zao jeren'ny lahy raha tsy fe mifasika be ny akanjon'ny lahy. Marary le tsy ny lohako. Ary tena mamitsinatsy ary teny le ty alina. Fa ahoany? Nisy angany azan-dranomalika. Tsy an'izany le tsy taizany mbola hitan'ny lahy hoe nisotro taoko izany. Ka nanao inona teto ary lahy? Ka zavatra tsy mbola niditra ny vavako loatra izany. Andraso. Tena izay le sy voatadidiko. Hoe ahoana ty? Rentsika ny laka keliko maly. Dia nisy onja mafy sy rivotra mifofofo be ny riva dia navadiko ny onjan-dranomasina ny lakako. Dia aiza izany zo izany lakana nentan'ny lahy izany ka? Tsy haiko le tsy mety hoe potika angambako. Tena naheringely ity izany rivotra izany. Natopany onja ambony be mihitsy ny lakanako. Fa tsy an'lahy ve ry lakana mijanona ery amoron-dranomasina ity Ohatray. Tena ny laka keliko tokoa le tsy io fa tsy azoko. Ahoana ny fomba nahatongavany teo ka? Navadiko ny onjange ho ahy io lakan'io maly. Mitsangana lesy dia andao hivarotra. Aza misotro toka tsy lahy manaraka rehefa tsy zaky. Fa ty bandy ty ve maninona tsy misotro toako izany aho tsy mifoka zava-mahadomelona koa. Ka naninona ary lany tsy tafody fa natory teto amin'izay tsy misy tsaroany lahy izay nataony lahy maly. Tsy mamy ve lany dikan'izany ka? Fa tsy efa izany lazaka ao amin'lahy izany ve le tsy rendrika ho any laka keliko maly. Za zangely ty milatsaka tany anaty ranomasina.
Dia ahoana ary ny fomba nahatongavany lateto niaraka amin'ny lakany? Ka zay ngely ty rerika mahagaga e. Dia iza zany ny voyan'io mandra-pahatonga tetika ha? Sady ny azan-drano nely ty mbola ao daholo e. Azan-drano vitsy kely ngely ty no azoko maly e. Tsy vitsy anefa ny hitako ao a. Tena vitsy ho an'ny azan-drano azoko maly fialavy ahoana e. Tena maina tanteraka ny aratoko ngely ty tamin'ny maly iny e. Mitsangany lahy tendana jereo e. Zay fa ny atsiana lesy miona. Eny ary e. Fa ahoana ary ny fomba nahatongavako teto e. Sa nety ny monja tany ampovoan-dranomasina tany any ny latsaka nefa tonga ety amin'ny sisiny miaraka amin'ny lakana. Tena tsy azoko mihitsy e. Ohatray tao tena feno trondro tokoa ny lakako. Fa trondro avay zary reto e. Tena mifono mistery amiko zao ka mba marina e. Tena tsisy tsena mihitsy androaniko. Aizako zara raha nahalafo velanga. Efa atao mora nefa ny kilao zany. Manao any ianao? Salama. Ahoana anaovana trondro? Dia atao firy kilao ha? Ho alaiko izy rehetra. Ahoana ny fanarahantsika? Mandeha amin'ny zanaka. Dia arakaraka ny lanjany io ny vidiny. Sa tsy mety aminao zany? Tsy maninona ka ohatrina ny kilao ny fanaovanao azy ary. 4,000 ihany ka. Sady ahinako ianao zany akamaro. Ao fa ataoko 503 ary. Ora loatra izany ka atao velona 10 ariary fa tsy maninona. Fa ahoana koa ary ty madama ity? Toa izy mpividy indray no mampiakatra ny vidiny. Dia mba olona tsy salama saina ary. Sa mba hoe mangoraka izy? Ary toa tsy mateny ianao. Mety gagangama ianao ka misy ohatr' izany indray ve moa? Tena avitra ihany zany ny manitra raha tahaka anao izany daholo ny olona ko. Tsy tia manararoatra olona ny tena marina e. Eny e. Misy ny sasana dia atao ambany be amin'ny tsy tokony ho vidiny aza ilay zavatra dia mbola iadivany varotra ihany. Tsy tia an'izany aho e. Tsy indry azo leny izany amiko mantsy. Tena misaotra anao madama. Tena mitsinjiny madinika ohatranay ianao. Fa raha tsy mahadiso ianao koa zany mbola mpivarotra? Mazava ho azy. Mpanao hotely aho e. Raha mahaliana anao dia afaka omeko anao ny adresy ny laharan'ny fidaiko sa... Tsy maninona mihitsy ka afaka manatitra hazan-drano any aminao foana nge e. Mpanarato mantsy ny asako e. Dia mahazo trondro foana isan'andro. Dia eto ihany koa ny toeram-pivarotako. Raha mety aminao ary dia aterao any amiko mihitsy e. Tsy maninona fa ampiako kely aza ny volanao rehefa tonga ny amiko ianao mba ho sara ny fanateranao azy. Tsy voatery hoe anome vola ianao ka asako zany ary mitety tanàna mihitsy ange zay rehefa misy manao commande spéciale loatra an'izany e. Ay, eny ary koa mety zany. Dia ahoana olona anjaina amin'izay ary zany reto? Olona an'izao ary dia mba ataovy anatiny reto izay voalanja ary se azafady a. Tena ny lamima letsy ririka ny tsenako androanka. Lafo daholo angely ty le trondro be dia be tamin'ny maraina iny e. Tena sambatra le se lara izany. Eno a. Ny angely ty nalefa mora be teny amin'ny sinoa e. Za ndray aloha mba tsara vita na lesy vita ny lahy. Nisy madama mikata be zay tonga dia nakambogadiny entana rehetra fialanga ahoana. Zany ve ty? Eno a. Sady mila hazan-drano foana ange hony izy isan'andro e. Tonga dia raisiny daholo na trondro ninninona hony e. Mpanao hotely mantsy hony izy. Ka sao dia mba tokony hanatitra any koa ary lesy raha izany e. Tsy olan'izany fa afaka resako izy ka. Sady efa nomeny lara telefonina sy adresy nge ah. Tiany soratany amin'ny taratasy kely ty. Milamina lety izany raha zany ka. Tena samy mba manana ny ranon'androny tokoa ny olona e.
Zaho ty androany tena nitety ny tsena rehetra io fa mbola tsy nalafo ihany. Zany vela izy. Ny farany moa dia izay nomeny sy nomora be zaiko. Jerevolany reto fotsiny vele tsy ny volambaziko androany. Tena mifanohitra tanteraka aloha ny tsenantsika Selara zany. Ny angely ity ka le madama mpividy mihitsy no napakatra ny vidiny 1 kilao e. Maninona tsara io ity? Zany aho fialavy aho hony. Le madama mpividy indray ho any napakatra ny vidiny 1 kilao. Za napidina 503 ariary. Izy ngely ity tonga dia nampiakariny hoe 9 ariary. Aza mba mampiresaka letsa raha tojo Erika. Mbola tsy nahita mpividy nampiakatra vidiny entany zany amin'ny vidiny varota mpivarotra aza raha tsy amin'laza oko. Ka na zaza ngely sy mba gaga ihany. Nangorako olo izy raha ny filazany aloha e. Tsy mba manararaotra madinika hono izy izay ny tena nambarany teo. Zany a? Eno a. Sendra ny Samaritana tsara fanahy le tsy elako. Zany le trano fa misy zavatra mahaliana ny saiko ality Erika. Zavatra ina ality zany a? Io ality mba tantarao. Hitan'la tamin'izaho le nendrika maly iny. Tena nisy zavatra nahagagaly izy fa nisy niantso ange ny anarako teny ambony ranomasina teny. Ary tsy ndre mandeha izy ny niantso ny anarako fa imbetsaka mihitsy angely ty Erika. So dia mba narahandolony le tsy ela. Na nisy zazavavin-drano mitady hiaraka amin'la ohatra. Dia tena tsy haiko letsy e. Na za koa aza angely ty mba lasa fisainana ihany amin'izany. Ary ty trondro be dia be tao anaty lakana. Trondro avaiza ty tsy azoko mihitsy angely letsy e. Fa tena marina ve aloha zany zavatra tantarain'la zany? Marina letsy zany raha Erika. Nisy niantso any anarako teny ambony ranomasina. Avy eo dia avy be ny orana ary ny fofofofo be ny rivotra ary ny vadika ny lakana ka tsy tsaroko tsony letsy avy eo a. Dia gaga nefa noho ny maraina fa iny hitan'ny latany amin'ny torapasika iny. Ny lakana koa amin'io feno trondro be dia be. Tena narahan-javatra le tsy lara zany no izy. Ary misy zavatra tiany atao amin'la ao a. Aza dia mampitahotra letsy raha Erika. Marina zany lazaiko zany. Dia inona le zany ny tokony ataoko amin'la Raha zavatra asoan'ny lahy moa ve maninona e? Inona moa ny olan'ny lahy amin'izany? Ka raha tsy indrinisaky ny alina ao le tsy dia ahoana ozy izy elaka. Tena ohatra matahotra letsy maheno an'izany raha Erika mba marina moa ka. Manatolona psikidy dia asay fijereny izay zavatra manaloko any lahy. Tokony ho fantany koa manko ny tanjon'io zavatra io amin'ny lahy. Zao dia zao ihany lesy dia ho any amin'ny psikidy angamba ka marina e. Izay mihitsy lesy atao. Eny ary letsy e. Mandro sotozo a. Maza ho seza dia mipetrapetra e. Misaotra indrindra madama Kalo a. Azo fotsiny amin'ny anarako ka aza misahirana amin'ny tenin'izany madama izany akory ianao. Tsy ohatry ny anahirana ve zany olo manakaja be tahaka izao ve dia mantsy anao tsy sarotana amin'izany ary tojo a. Zange olombelona tahaka anao ihany e. Aza sina mahantra sy manana mihitsy fa mitovy daholo sa tsy marina izany hoe ianao. Eny arika fa ono aloha e. Mbola tranonao koa zany ty sa hoe manofa trano ianao ato? Mbola tranoko ty ka mbola misy ray ohatran'ny ty koa zany. Telo zany ny vilany ty sepy ty. Ay andraso aloha fa orosoko zava-pisotro ianao fa ohatry ny tazatazamina fotsiny. Aza dia misahirana rery madame Kalo a. Zay indray atao fotsiny hoa hoe Kalo mantsy anao fa ianao koa zany. Eny ary ka zatrazatra koa nge ny vavako e zafady Ie. Tena fahafahamiko mihitsy ty siptika. Na ny fomba fihetsiny na ny fomba firesany dia ohatry ny hoe manam-pitiavana zany izy ka. Zay ihany angia dia tonga ka io mandraisa dia misotro ary aza menamenatra izany ho efa mifampinana ny manta sy masaka angetsika sy ianao e. Eny ka za nge tsy dia mahazaka n'ity zava-pisotro misy alcool tiry Kalo e. Zany ve? Eno ay andraso ary fa akako zo ianao e fa tsy maintsy mba misotro an'ity kosa na zany aza. Eny afaka mandray kely ihany aloha e. Ay andraso aleo asiko mizika somary milamindamina kely. Zay tianao zany?
Tsara zany ka. Fa ina ary ny tiany sipity atongavana. Tsy azoko mihitsy ny teny atao amiko. Ary tena misotrotoka tsy sefitra izy a. Tena laniny zato le eraky ny verana rarany teo. Ary toa hafahafa be ho atojo e. Fa nga ianao matao be vavy. Aka. Tsy matao be vavy aka. Ay, ary apetra ho ary ny veriny dia ndao andia amin'izay e. Sady raha mahafinaritra be izany. Ka za konge tsy mahay mandiry kalo e. Zany ve? Ay, jereo tsara ary nanaovako azy e. Atao ohatr'izao. Sopola be dia sipity izany. Jereo fa tena miolakolana be mihitsy ny valahany. Ohatra hoe nitondro milomano ireny mihitsy. Ary ampiakaro amin'izay midozin'ny alikola raha menatra ianao e. Ao tsy fio ty. Ange ho atsy dia mahazaka ny ponatra ianao e. Fa tsy manino izany io e. Mahery be izany ko. Ary tena fanasady azy zany. Manravina daholo izay jeren'ny masoko. Fa izy ty eto anoloko ty Tojo za ihany le ty e. Kalo ve ty? Elo kalo ihany ty. Ohatray ary trondro ny tapany ambany. Tsy kalo zany ianao e. Pisy loko ianao fa tsy kalo zany no Tojo mivoasa fa maraina ange ny andro e. Andao ateriko ianao. Fa aiza zany ato an-tranoko re ianao e. Mamy ianao omaly dia tsy tafody. Natory tetsy ambony seza tetsy ianao dia nafindrako teto am-pandriana teto. Ay, misaotra betsaka raha ny fikarakarana e. Tsy misy tokony isaorana reny amin'izany e. Ty raha ireka Ahoana tena misy zavatra mahalasa ny saiko letsy e. Ao tantarao ary mba raha midinika e. Inona moa lesy fa le madama tsara fanahy be manampy ahy iny ihany e. Tsy misy zavatra izay tsy azoko amin'ny angely ty vehilavy ahoana. Dia inona moa ny olana lahy amin'izany e. Izy azy zany mba manampy an'ny lako. Fa ono aloha e. Mba abokosy ahy ve nefa mifahitany lanahy Finona daholo ity izany fanontaniana petraka ela amiko izany e. Zaniko ohatra ny fanontaniana tsy misy dikana anie. Misy dikany izany matoa anontaniako any lahy. Bogosy ve ho amin'ny fahitany lanahy sa ahoana eny e. Maninona ka? Lahy aloha tsy ratsy e. Nefa tsy bogosy koa Fa ahoana ty e? Izany hoe eo ihany e. Sady tsy ratsy ela tsy tsara fa atonona. Fomba fijeriko aloha izany e. Ny olona maty samy mba manana ny fijeriny koa e. Ka hitany lahy le sipan'ny resahako amin'ilany ty ohatra ny tena taraiky amiko hoe marina e. Dia arabainy lahy izany fa lasa vadina lebaniko. Ary aza adino ary efa tonga eo amin'ny fahefan'ilay lahy raha namana. Ka ohatra ny tsy mety amiko ange letsy le miaraka aminy raha irika e. Fa tsy mety ahoana ity fa tsy azoko fa nga tsy hoe sipa kely mbola tanora indray le izy ka. Eny e, tena mbola tanora kely aloha e. Mety mbola zandriko eo amin'ny 3 taona eo azy inko. Dia nga tsy hoe manja be ndraika. Izy aloha tena manja be sady amin'ny forme milay e. Sady mbola tsara fanahy koa nge raha ny filazany lahy. Eno tsara fanahy izy. Ka inona ary ny olana lahy amin'izany e. Sady tianko letsy ka manofo ratsy foana angely ty e. Hatramin'izay nifaneraserako tamin'izay misy tovavy manatona ary
mivoaka avy any anaty ranomasina any tovavy io dia avy eo ty misy zavatra manindry mafy dia inona ho any olan'lahy amin'izany mantsy an'lahy ka mijaly tsy mahazo aina le tsy fahinana indray ary isaky ny alina ve lesy dia ohatran'izany foana ny ainako fialahy ve ahoana fa elahy ve aloha efa nanaraka an'izay lazaiko hoe ahoana moa le niteny laka efa nandeha nitsaboteny lahy resaka fanahy mantsy le izy dia tsy maintsy amin'ireny mpanao ody reny ihany vao mahafahan'izany olan'izanyko ka efa nataoko lesy fa ohatrany tsy naomby iresaka amin'ny pastera angamba dia anaovana fotoam-bavaka indray ao an-tranoko tena hevitra mety koa aloha izay hevitra elahy izay fa rehefa izay ihany ny fanapahan-kevitra elahy dia ario daholo aloha izay ody gasy rehetrarehetra mipetrapetraka ao an-trano ao eny izay indray aloha efa fantatro lesy izay matahotra elahy ataovy ny sakafo rotojo nefa ohatra ny tomalakomana be ianao misy olana angasa misy inona raha toa ka misy izany dia zareo fa afaka nampianao foana ne ahy tsy misy olana ka fa mba lasa fotsiny any saiko hoe finary ny tena mahasarika anao amiko tsy haiko fa mahafinaritra ana fotsiny ianao zany ve tovolahatsotra tsarabika sy ny sisa tena miavaka ianao tamin'ireo mpendrika namanao dia ianao ny miavaka indrindra tena ohatr'izany mihitsy ny resahan'ilay zazavavy-drano niseho tamin'ny nofika fa ahoano ahy mihaino anao dia inona moa izany no mahatonga anao mifady siraka tsy mahazo mihinana trondro sy ny sisa be fadifady moa izany mba fady ohatra ny fady rehetra re raha ianao zao no anontaniako dia ina ny fadin-drazanareo eny izay aloha fady osy raha vao mihinana an'ireny izay dia mivotovoto be daholo ny vatana ray manontolo izany dia mitovy aminao ihany izanyko voararan-drazambe anay koa no mihinana trondro sy sira mantsy ka tena mbola tsy fahiny kosa aloha izany hoe olona mifady trondro izany ny fady sira eny efa henoko ihany saingy hoe reny olona marary mila fitsaboana mafy ireny ny tena tsy maintsy hoe mifady sirako tojo zaho raha teo namako ianao ka tia omby eo amin'ny fiainana dia aza mametra-panontaniana maro mahakasika azonao izany fa nisy tsy nahafaly anao nga ny fanontaniako teo ka tsy misy fa izay fotsiny ka raha manaraka an'izay lazaiko rehetra ianao dia ho sambatra ary tsy zavatra ahory anao izany mihitsy eny ariko ka andao ary andeha fa efa iletika ihany koa masoandro efa ho amin'ny 5 ora latsaka tsinony zaoko ndao ariko amoron-dranomasina ety amin'ny oratr'izao sady ohatra ny mangatsika izy izany akanjo borotanana kely tiany mba ety akototra tojo izay indray le feo fa izy ianao za ihany rery tojo tsy mahafantatra anao ahy melahy ianao amiko fa tsy te hipetrahanao ahy tsy te hifanerasera aminao tojo holavinao izany nyfangatahako fa tsy enao ve izany tsy mila anao aho mampalahelo ianao raha izany efa tsy afa-miala ntsony ianao tojo efa eto anatrehako ny mombanao rehetra satria efa nanaiko ireo zavatra nangatahako ianao nranomasindray izany tena lava be hatreny amin'ny ranjo ny volony tahako ny volony lamosindray manontolo dia ny ranjo ny sisany mitazako tojo za ihany re ty ohatray fa tsy kalo ve ty kalo fa manao inona ety ka maninona ety amoron-dranomasina mazoandro mbola maizina izao milanao tojo milanao vady andefinoandroko
mila anao mba azahoako taranaka e. Ary avy manatona moramorana. Fa nga zazavavin-drano ianao ka? Efa fantatra ao hatramin'ny elana e zany e. Avy manatona ty izany vady mahalalako izany. Ka aloha ka avy io raha iso ny tanako. Tsy anaraka anao any anaty rano any e. Avy fa zanadrano dia atahotra ranomasina e. Ka tsy ho any aleo miaina ny fiainana ety ambonin'ny tany any fa tena tsy anaraka anao any ka tsy maintsy manaraka anay ianao tojo efa voatondro fa ianao no vady andefimandroko. Ary ohatra misery misitona tsy moramora nge za zany manomboka moroboka ato anaty rano ny tongotra. Andeha hiverina ka hiverina e. Tsy afaka miverina tsono ianao fa efa voatondro. Avy andao mialetika tsikelikely ny vatako fa hodifotry ny rano ange ny vatako manontolo hoe septa voja inofy tena nanofindray tena hitadiavako hevitra ity ka za ve dia ahitra fijaliana ohatr'izao foana isaky ny alina tena aleo ranga manantona ny endra vao tena izay mihitsy no ataoko mandro soa e donga dia midira. Za ihany ny endra vao itojo ay ve totrokely ihany rotony mandro soa anaka. Midira dia io ny seza dia mipetrapetra. Misaotra indrindra ry bebe misaotra. Fa inona moa zany ny antony atongavanao vao maraina be takio? Ka tena manana olana ho azy ary neny olana inony zany le kely tsy salama nga ianao sa atre atao lasa nena izy ato ianao fa inona ny olana? Ka tsy matory andro manalina nge za fa tsy matory ahoana mba tsitsitro ihany ny aina totrokely ny aina nge ka tsy ananapiry eny fa na dia hoe mamy aza ny volako no le izy nge tsy resaka n'izany mihitsy ny olako roneny fa inona ny olanao atonga tela zao fa zabe safara takio ianao zao ary misy zazavavin-drano mitady anambady ary neny le kely ty ka fahasoavana ne zany ry le kely ty aizandray no ahita sala amin'izany. Ny olona aza maro ny tonga eto amiko mitady zay fomba ahafahana misarika zazavavin-drano hitetra ao amiko. Aza tapahanao aloha ny teniko roneny fa misy inony lazao ary fa mihaino anao zange zao voanazavy tamin'izaho mbola nindrika ho dia maheno feo miantsony anarako foana eny ambony ranomasina zany very le kely ty dia ahoana tsy nahalala tamin'ny voalohany hoe zazavavin-drano io miantsony anarako io dre efa manaloka anao zany izyky no tateoriana kely nefa dia niseho nofoko tamindray izy ary nilaza fa hoe anambady ahonitro dre fa soavany zany ry le kely ty mba haino hoe aloroneny be ka ianao dra taky ny ela be loatra ko alefa soary fa mihaino za aloha tsy te hipetrahany io zazavavin-drano io mihitsy fa maninona ka tsy te hanambady azy koa tena noho izany dia nilaviko tanteraka ny fikasany hivady amiko dre fa ianao moa zany efa niona mivatana taminy sa hoe ahoana ao anaty nofo zay no miresaka tena hoe miseho amiko amin'ny nofo ony izy io farany dia nanantona ny vady larako oto ny anao koa ihany amin'ny ale ankopisikid tsy mahay nininona koa iny izy aloha nilaza hoe izy aloha tena nilaza hoe tena zazavavin-drano io miseho nofo amiko io saingy tsy nandaitra tamiko ny fanafodiny neniko ka izay angeny ilazako anao hoe tsy de mahavoa iny maro be mihitsy zay olona voavany amin'izay lasa mitotototo makaty amiko dra rehefa vakono zay mihitsy ny natanesako aty amin'ny orony be efa nanantona pastera koa fa dia tsisy vokany hatramin'izao za aloha anaka dia tena tsara hoe manambany fivavahana fa reny paster reny koa ange misy pastera sandriko mivavaka fotsiny izy fa fetraram-belatrino ao ambanika izay tsy mahagaga raha toa ka hoe tsy misy viatraikany ny mahapastera azy ka mety izay marina angambako fa andraso aloha drereko mombamomba anao andao ohatra ambadika atsy aloha atsy amin'ny efitra ilany atsy andao ary
ka mandroa aty amin'ny lalindany lenao ry le kely a. Io ny seza de mipetrapetra fa amoaka ny fitaovana ilaitsika aloha. Ary tena maizimaizina bengeny atao aminao zany ry nenitra vao aza mietrehitra an'izany ato ny trano fandraisak'olonako no ato ny fifandraisako amin'ireo fanahy rehetra. Ary avelaro ny tanany mampahita mantsy de tsy maintsy amin'ny tanana ihany hijerevako an'izany. Eo no ahitana zay mandroanao mantsika no velarina oatra zao. Tahaka izao mahitsika. Ho raisiko tsy moramora ny tananao de miezaka mifantoka tsara ianao a. Mahafahatsika miresaka amin'izay fanahy manaloka anao mantsy ny androny izay. Eny ary misy tovovavy hitako ty. Tovovavy izy ary neny be. Mangina aloha vao miezaka mijery azy eno aka tsy hitanao ve nitarehany olona ohatrany ahoana. Tena tsy mety mampiseho ny endriny amiko mihitsy izy ko. Izy ianao aseho amiko ny endrikao. Ohatrany tena tsy vaovao amiko mihitsy ty olony ty raha izako no. Izy ary neny be olona ety amin'ny mangina hoa ianao le kely a. Inona zavatra jadiavinao? Be fa niny ianao zany maty olona atao miofotrovitra be mivata maty tovan'ity marina andaso aloha aleo bataiko hoatsy amin'ny fitrilana atsika aiza reny misy mamanitra ato anatona afokasika andaso teny misy afokasika ka neny be ao aloha sotoy aloha ty rano ty tojo aza mbola miresaka aloha fa makagna tsara ndaso fa kopakofako ianao. Zay fa efa tsy de maninona tsony aza matahotra ianao. Mahazo aina tsara ianao zao ry neny be. Eno le kely efa mahazo aina tsara ka. Ka fa maninona ho ahy ianao teo misy zazavavin-drano tokoa manaloka anao ry tojo ary mitady anambady anao io zazavavin-drano io ary ny tena olana de ity efa manana fifandraisany aminy ianao ka sarotra ve ny anapaka ny fifandraisany io. Tena maro mantsy ny fanahy efa niadivako fa io fanana zazavavin-drano mipetraka aminao io tena masika beko no. De inona zany ny tokony ataoko ry neny be ke fotso zay lazainy aminao raha tamin'ny voalohany ianao mantsy ny nakaty amiko de mety vitako ihany fa ianao ty efa vita fifamatorana amiko no zay tena olana zao. Zangy ry neny be tsy nanaiky ny hoe anambady azy mihitsy na hoe manaiky an'izany fa tsy nanaiky ianao saingy niakatra tanety mihitsy izy nandrono anaoko no. Tena tsisy zavatra azoko zany ry neny be azavao tsara aloha zany ara miriry amin'io zazavavin-drano io ianao ary maka tsikelikely ny fonao no ataony. Riry sy maka ny foko ahoana moa ry neny be fa tsy azoko. Le kely ty fa tsy misy olona mifandray aminao mihitsy ve zany ety iza moa zany olona mifandray amiko raha tsy erika sy kalo ihany ka. Ary izy ty kalo lazainao ka. Fantatro izy io eny naka namana izy ary nanome asa sy mpanome volara sendra hoe tsy manana ako. Ka io kalo io moa zany tsy mampiseho fihetsika hafahafa aminao raha izany. Fihetsika ohatrany hoe ahoana moa zany ry neny be. Le kely ty koa tahakony tsy mahazo resaka fihetsika mitory fitiavana re zany tena zay marina aloha tena mahavarina ny fihetsika tovovavy amiko ry neny be olona tsy fantatra izy io nefa mahafoy fanomezana maro be ho anahy sady tsako akoatrany hoe manam-pitiavana akonga izy de zay zany le zazavavin-drano miseho nofy aminao raha izany no marina zany hitako ange asainy mitandrina an'izay zavatra fady azy any tena nanenenako ny fandray tamin'iny ka zao de zao ihany de ho any aminy ry neny be de zao lazaiko ianao ry tojo mitandrema tsara ianao aza de mampiseho fihetsika hafahafa aminy ianao ianao raha tsy te ahita loza azonao zay iny aza matahotra ianao fa hitako ny fomba anaovako an'iny zay mihitsy fa misy inona ty raha tojo
ohatrany dia efa zava-doza mihitsy le tsy niletsoanareo anaiko. Ka misy zavatra mba katahako amin'ny lahy letsy mipetra aloha lahy. Fa zavatra iny zany resaka kandra sa inona tia? Ka tany amin'ny eny be ravao aletsy omaly nijereny taony mombamomba anahy ary fantany fa misy zazavavin-drano ty vady amiko ary raha ny firesana angely ty dia efa nanaiky an'io zazavavin-drano io na dia hoe nandata amin'ny nofoko aza dia ahoana ty fomba nanaiky ny Lazara zany asa rehefa izy maka vady dia tsy maintsy manaiky izay alainy vady. Tsy zany ka kaly loetsy le sipan'le sahako tamin'ny lahy izy le zazavavin-drano miseho nofy amiko raha hoe ny filazan'iny be aloha. Olo ty tena marina ve zany? Zany le tsy no ilako fanampiana amin'ny lahy zao raha irika. Dia inona ary no azoko anampiana ny lahy amin'izany ka? Zao zavatra tsotra kely no angatahako amin'ny lahy. Omeko an'ireto volo reto lahy raha manaiky an'izay. Vola be ty reto izy omeko an'ny lahy reny raha vita ny lahy ny zavatra angatahako finona nefa zany ary zao ary meno lahy hoetiko mitsangatsanga ny kalo dia arahany lahy foana izay alehanay zany hoe miafy ny lahy sao dia hitany eny dia rehefa hitany lahy fa milamindamina tsara mipetrapetraka eo amin'ny toerana anankiray zay tonga dia tondrahan'ny lahy rano ny tongo. Ve zavatra mora kely eny tsarotra angely etsy zay ihany dia aza olona nyreto volo reto tay fa raikitra zany raikitra zay zany fa miantso amin'ny lahy telefonina eo dia atoroko amin'ny lahy ny toerana misy anay eny ary letsy eny ary voke. Kira afako ndraikiko faalerea mandre an'izany teninao izany fa ga tsy mba mahazo tambitambotra an'izany mihitsy ianao ka tsy mba miaina an'izany teny mamy sy tambitamby izany vao 5 taona monja ange mantsy dia efa tsy nahita an'ireo ray aman-dreniko maty ny aksidanta amin'ny fiara ry zareo. Indray ve mampalahelo be ohatr'izany ny tantaranao dia iza na lehibe anao ka? Tany amin'ny toby fitaizana zazakamboto foana tany nipetraka rehefa lehibe tokony 14 taona teo vao nisy olona mivady zay nakary nitaiza sy nalehibe namany nataonry zareo mpanampy ihany nefa satria tsy mba nampianatra azy zareo fa dia zay ny fotsiny tiany indray raha mba hitako mantsy ianao tamin'izany ka tsy teto nipetraka tamin'izany fa tany Andrenivohitra ka dia rehefa tena nahare fijaliana tamin'ireo olona nipetrahako dia nandositra ary nisy nitondra taty amin'ny sisiny taty tojo aza matahotra fa efa ny faranatra eo ny fangiry firianao efa fiainam-baovao na inanao manomboka izao kalo fa namarina moa zany ny tena anton'izao fanampiana goavana nataonao amiko izao tena maro tsy voatanisa ange ny fanampiana efa nataonao tamiko marina tojo izany ve dia mbola anontanianao ihany fa tena tsy tsapanao mihitsy ve ny fitiavako anao ry tojo miandry izay ho aloka ny vavanao ane eny efa nanomana fotoana amborahako ny atapoko ary kalo misy fotoana tokoa ny zavadrehetra ary androany no ilazako azy aminao Zany ve fa loatra ary tojo raha izany efa ela ny endrasako an'izany ake zany kalo eny raha afako raha tianao dia nisy toerana milamindamina izay afaka hitondrako anao antsika afaka resaka tsara zany andao ary aleo atsoina amin'izay raha erika ho any amin'ny WC vetivety fotsiny aloha eny ary za koa hisolo akanjo kely vetivety allo maheno avy ela aloha maheno tsara tonga dia onono any lafa efa miala ty hatrano zay ary tsy moramora ny fiara fotsiny zay lalako mbanay zay
teraka any. Tena tiako be ry Tojo andray kanto ery indrindra moa fa hoe ny fitsokin'ny rivotra tena hoe tsara e. Izay akantony manodidin'izay mihitsy indrindra ny safidianako amin'ity toerana ity sy nitondrako anao ity. Ary aleo andefasana misy azy amin'izay erika. Mety efa tsy lavitra eto intsony ilay ry izay. Iny andro fanamaly ny nosoratana ato. Ay, efa vonona izy. Kelikely manatona mody tsy taitra telo ery. Aleo ny dapresahako telo. Kalo afaka mihaino amin'izay ve ianao? Afaka mihaino anao anie ahy e. Mihaino anao a? Izao e, efa ela no tena amboraka ny atao-poko ry Kalo. Saingy ohatry ny matahotra foana sao dia hoe animba ny finamanantsika izany ko. Tsy misy tokony hampisalasala anao izany ry Tojo sa olona masika be nga ny fahitanao ka fa izany hoe menatra anao fotsiny ako. Efa ela nge izay nifandraisantsika izay ry Tojo e. Enona izany azy dia mbola menatra niresaka amiko foana ve ianao? Ka aleo ary tonga dia milazako ianao ny atao-poko e. Kapa tsika ianao ary kavady anao ary ianao izany. Tojo Kapa zako tia anao ary efa ela be any nanam-pitiavana anao. Izany ary mirandra soa pataosatra. Ay, olona tsy vaniny. Tena tsy vaniny. tena Tsy vaniny. tapany ambany. Efa reka tena zaza ravilany tokoa anao hoe olombelona misy rambo. Tojo andray. Tojo dia sahanao ve? Ahoana ny tonga manaraka raha Tojo. Lehilahy nge ny baiko fa miandra an'izay baiko avy any amin'ny lafotsiny Tonga dia efa tolo letsy ny tanany a. Aiza le fiara efa nasaiko nety lahy anga aloha. efa ina zany tohilety. Ndoba tena ao any anaty fiara. Ataonareo inona e? Ataonareo inona? Ka ianao le zava-ndrano nampijaly aisaky ny alina. Aloha ianao tsy mampatory ahy manindry ahy isaky izay atao izao. Anjaranao indray androany miaritra n'izany atao fijaliana izany. Ampiasao ny raha tena mahay fahagagana e. Ampiasao. Jereo olona. Tapelina tsy mivavany rehefa tonga anaty fiara. Ary iny ala sao dia misy mahita eo e. Teranga ianary e. Saka nataonao gazety dia aparitaka manerana ny nosy ny vaovao mba ho hitan'ny rehetra. Sady mety ho lasa olo malaza koa ny atsika ro lahy amin'izany. Izany lesy ny paikady ny niketrehako nioa. Inona tia? Amony tanteraka ny tanjoko. Andiny ianao ny tantaran'izao any amin'ny olo-kafa dia efa miteny ahy izay. Maninona tsara hoe letsy ry Tojo. Fa ilahy ve marenina e, ho taperiko ho any ain'io. Somba tsy mety dia zany raha Tojo. Maninona e? Sady zany angeny ny fanarahantsika e. Ho samborina fotsiny izy dia votsitra izay ny teny latamiko. Fa inona ny olana lamy izany ka tsy voaloko angany karaha lasa tsy ampika Tsy resa-bola letsy ny olana. Fa inona e? Matahotra n'ity zavatra ho ataony lahy ty ako. Fa maninona nefa raha tsipy fotsiny any anaty ranomasina any dia izay e. Fialahy vely ty adala. Herim-po verimaina fotsiny izany ny vola iray tapitra ariary meko an'lahy sambotra an'io. Izany mahalala ny tokony ataoko le ty kalma fotsiny lahy izay. Fa nitsy ratsy nataony tamin'ny lahy kosa nefa ve? Tsy nanasoany laza ny nataony. Mangina fotsiny lahy fa izany mitondra ny baolina e. Tsy maintsy vitaiko ny tantaran'io. Io no mampijaly ahy isan-kalina lava izao. Eto am-pelantanako izao ny ainy ankehitriny. Eny aloha ary tsy teny nefa izay hitan'ny lahy tanato atao. Mitapy koa ny anjaran'ny lahy. Dia afaka mandeha amin'izay lahy fa any sisa manaraka rehetra. Lasa raha. Fatorako Tojo marary nge ny tanako e. Azakejainao amin'ity tady ity ireny tanako fa marary e. Tsy mivoaka velleto ianao an'io e. Fa inona nefa ny ratsy nataoko taminao e. Tsy te hanambady ianao ary kalo ary tsy te hifanerasera aminao tsony koa ka aleo mihitsy vitaina ny momba anao dia milamina amin'ny fiainako manontolo.
Avotsory atojo avotsory miala tsiny fa hevitra efa tapaka any masy ny mety aminao. Mino aho mantsy fa iaina milamina amin'izay rehefa tsy misy anao manelingelina tsony. dia mihevitra ve ianao fa ho afamaina raha maty tsy ho amelan'ireo zazavavy-drano namako ireo nge ianao raha zany tsy raharahako izany maty ianao mifantatro ninonina filazanao azy azonao zay mifona atojo aza vonoina fa ameko nge izay tetavinao ary tsy hanelingelina anao tsony inona ny tenao farany fa ela loatra zany ela be tsy manakolazaina tsony fa ataovy ary izay hitanao fa mety finoa iara izay ny sitrakao ary mbola veriko ihany anefa fa tsy ho afamaina amin'izao izany ianao ay mbola mampiororo any tsy mampiororo anao fa zavatra marina izany lazaiko anao izany fa zay nytonina farany nytoaka anaty finatsona rano baraky ny kibinao alefaso ny afatra farany ataoko ary izay ataonao miandry alefako ty miandry aho tsy amino ahikala valy ny fampijaliana nataonao anahy isan-kalina fotsiny izao valy ny fitaintainana sy ny tsy fahitana tory isaky ny fotoana fahatongavanao eo avotsika ianao saingy oka kosa mba tsy hanary falifatsony mametrika anao fa tsy hanelingelina anao tsony fa tapahako ny fatoranao manome toky anefa ianao fa hitazona ny teninao hatramin'ny farany matokisy ianao tsy fomba anay izany mandainga izany ay ve toy ny zazavavin-drano tony mba mahalala matahotra ihany ka zava-mananaina ohatra anareo olombelona ihany nge izay ary mahagaga ngerikaly zao inona ny antony tsy nampiasanao ny herenananao hanabotanao ny tenanao ka efa notainao tsy manery tato anatiko tena tsy naposiko hoe ianao avitana raha maninona manao iny anondraka raha maheny akalamanjany eny ka tsy maintsy ataoko reny mba efa tapaka ny fatoranao fa afaka mandeha amin'izay ianao ka amin'ny fomba hoana nefa ny andehanako amin'izao tsy maintsy miandro ny tongotra omaina vao afaka mamindra ty iny misy lamba dia fafao amin'iny ny rambanao sao dia misy olona tonga ihany io ka misy mahatsikaritra ifitsika Ritojo ay ve lahy mandrosoa dia mipetrapetrary ary lasaiza daholo ty ny entana tatatranony lazany efa namidiko daholo letsy miverina zereo boriborotry ny talondray azy ao nanjavona tsy nisy tsony nge ty ny vola voaniko tao anaty boaty fanangonam-bola tao zany vely ty eno tena vitany lahy tokoa zany namona an'ilay zazavavin-drano dia natao laiza ty faty sana levony lahy ny bedesiko letsy trondro ange iny mba ataovy matotra letsa raha tonjo ny vako letsy mifatorany dia navotsitro zavy amonao an'iny koa fomba hoe nampiororoko azy fotsiny ange letsy ireny za mantsy mba gagako tsy manonofy azy tsony zany lany zao lamima tsara aloha nandritra n'izay telo andro izay ary mihina fa tsy misy onofo amiko tsony iny izay koa moa ny tokony mihiny letsy dia inona ty zany zao nafa ivelomany laka sa iverina amin'ny asan'ny latalondray ka voasaika ho any amin'ny lahy mihitsy io hoe anao veloma fa tsy petraka ty amorontsiraka ty tsony letsy andeha hitady asa sy an'olom-ponenana any andrenivohitra any letsy dia ho avelan'ny laharereto kosa ve lesy ny kama ka tsy mety amiko tsony letsy ny fivelomana eto mitsidika ny lahy eto any rehefa misy fotoana malalaka eny ary letsy dia mirarosoa any lahy letsy ary tojo eny letsy raha irika natoloky ny malagasy FM manao keo zazavavin-drano tantara nosoratan'ny Parada dia ireto avy ny manela ny tantara Sinazy fahendrena raha herinambinina miaraka tamin'ny lotsim-pitiavana nandro fosy nandidany lafiny teknika fanaotra nanatontosa angonako ty